Dia misaotra anareo mpanao gazety tonga amin'izao fotoana izao ary manantitra ny fiarabany antsika rehetra izay manaraka ny ty conférence de presse ataony député ny miara-manonja lany atao amin'ny boriboritany anakeny eto Antananarivo. Mampiantso mpanao gazety izay amin'izao fotoana izao mba ahafahana milaza amintsika rehetra zany fa nitoyany hetsika izay atao eny Magro Rapitso dia izay no zavatra antony anaovantsika nyty conférence de presse ty. Nisy taratasy fangatahana izay natao tsy taratasy fangatahana fa taratasy mampafantatra ny hetsika izay ataony député anao tatitra eny amin'ny Somandrakizay nisy simasy dia tsy noekena satria no ny antony samihafa voalaza moa zany efa tsy verenana intsony fa voalazana eto anatin'ny miara-manonja fa androany kosa ny préfet ny Antananarivo zany dia namaly anay ary izay no antony itsotsika androany zany moa zany dia nekeny ny fanaovana ny tatitra eny amin'ny Magro Tanjombato. Zay antony zay no antony etsonay nareo mpanao gazety omenay nareo ty rehefa aveo zany hoe ho an'ny olona rehetra zay manaraka ny ty conférence de presse ty sy anaraka ny miara-manonja rehefa aveo dia raikitra zany fa eny Magro Tanjombato no anaovana ny tatitry ny député amin'ny boriboritany anakeniny. Nahazo alalana ara-dalàntsika dia zay no antony hitenena amintsika rehetra zany hoe tsy misy zavatra mampiahiahy intsony fa fiatongavana marobe no resahantsika inotadafintsika ary andeha amin'ny fahatsorana andeha tsy amina hiatsika rehetra anao ny akanjo polo sy ny akanjo menamena zay mahafinaritra atsika ary tsy manadino ny mitondra nyty baditra ty zay irahantsika rehetra manana dia zay zavatra zay zany no tiana resahana fa indrindrandrindra fanentanana antsika rehetra marobe satria fampisehoantsika fa marobe isika rehetra ao anatin'izay miara-manonja zay anotrina an'ireo député anakeninareo ary isaorana meloa ianareo rehetrarehetra zay efa nilaza fa anotrina sy ho avy ary mbola isaorana ihany koa zay manaraka zao fandarana zao ho avy ary efa isaorana daholo moa zany namana député rehetrarehetra ny navany faritra na ankoatra ny Antananarivo renivohitra boriboritany anakenina fa ho an'ny rehetra fotsiny kosa dia ny fandaminana rehetra dia efa mipetraka miara-miaingintsika rehetra mandeha tsy misy ahia fa indrindrandrindra mirahina dia ho an'ny ny miara-dia rehetrarehetra miara-manonja ihany koa isaorana daholo nareo rehetrarehetra zay efa nilaza fa ho avy ao zany ny RMDM ao ny groupe panorama ao ny HVM ao ireo fikambanana maro samihafa ao ireo mpiasa ao ireo mpianatra zay efa nilaza daholo fa ho avy daholo dia eny amin'ny Magro Tanjombato zany ny fotoanantsika rehetra Rapitso. Atsika ny tontolon'ny andro atsika ny toerana ao anatin'ny fefitsara sika rehetra fitandronana filaminana dia ho an'ny mpiandraikitra moa zany ho an'ny mpikarakara fa antso ihany koa ho an'ny mpitandro filaminana hiaro ny vahoaka sy ny fananany dia ny mpitandro filaminana moa zany no antenaintsika ihany koa andamina an'izay ary mino fa tsy misy olona malakira sanatria mivava na mpitandro filaminana malakira Rapitso satria famorina nahazo alalana ny toerana zay ampiasaina dia tsy tokony misy mampiahiahintsika rehetra zany fa dia fatongavana marobe na dia averintsika rehefa mety ho avy kely ny orana fa mivonona amin'izay tsika rehetrarehetra.